Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobia 2 desambra 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7h maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy ao, malagasy ianao, hiara-entana isika aneo hevitra. Fotsy maitso mena figasikara tikenao natoy izao tikenao narovitamba fotsy maitso mena figasikara tikenao natoy izao tikenao narovitamba Foko maromaro no mifangaro tsy miady hafa ihany malagasy tsy mifanavy hilamatry ho any malagasy Foko maromaro no mifangaro tsy miady hafa ihany malagasy tsy mifanavy hilamatry ho any malagasy Inufa iyanona laidusi gasikara iyamingau mazalime iwispa kaisanau iwispa rutika iwispa kaisanau tavite iwispa rutika Inufa anzaruno inananga Tuvasimana ilusi Gasigala Tumubeli Tusima Iwispa Kazinao Iwispa Mina Ezaka Iwispa Marilota Itabite Iwispa Mina Ezaka Figasikara tikenao natoy izao tikenao narovitamba foko maromaro no mifangaro tsy miady hafa ihany ny malagasy tsy mifanavy hilamatry ho any malagasy Inufa iyanona kabiratina imunaidusi gasikara iyamingau mazalime iwispa kaisanau iwispa rutika iwispa kaisanau itabite iwispa rutika Inufa sakiteki sayamagran gasikara Satana Zagadaki Zagateka Ulayo Iwispa Ulikodari Zamayusi Iwispa Andawa Sangata Iwispa Ulikodari Zamayusi Iwispa Andawa Sangata Iwispa
avy tonga eto amin'ity efitrano malaraky ny centre de conférence international ity hiatrika ny fikaonando hiatrika n'izao fifanohanan-kevitra ango-kevitra fanehoan-kevitra fanolonana izay tsara indrindra hoentitsika hitakina ny nosy malagasy amin'ny fanajana ny asiny firenensika izany misaotra atsika rehetra tompoko amin'ny fanohanana ny antso misaotra amin'ny fiarahamientana ny fandaharatsika eto hoan'ny androany tapany maraina dia isy ny lanonam-panokafana ary ao arin'ny lanonam-panokafana dia misy ny fialana etaeta aorin'ny fialana etaeta dia misy ny fizarana ny asam-bomiera izay zany no fandaharam-potoanantsika ho an'ny androany tapany maraina averiko ihany izao maraina izao isika dia hiditra amin'ny lanonam-panokafana aorin'ny lanonam-panokafana dia misy ny fiarana miala etaeta aorin'ny fialana etaeta dia miverina ato anatin'ny efitrano isika ho an'ny mpizaika rehetra izay maniry te andray anjara amin'ny ady hevitra isaky ny vomiera izay efa nolazaina tamintsika ombieny tany amin'ny ainao manjery tany dia misaotra antsika rehetra amin'ny faharetana misaotra sahady amin'izao firaisakina sy fanehoana ny fiaraha-misalahy amin'ny fiarovana an'izany fahasarotam-piaro amin'ny malagasy izany izay ny fandahara-potoana raha misy zavatra mety tiatsika ho fantatra dia misy tompon'andraikitra ao amin'ny QG ny QG nyreo tompon'andraikitra dia hitatsika ary amin'ny salle Grenat raha misy zavatra tiatsika ampitaina aza misalasala tompoko manatona ny tompon'andraikitra izay ary no atao hoe fanazavana kely fohifohy sady fandraisanantsika amin'izao fanatonavana ety amin'ny sesiny ivato izao maromaro ireo etsika kolotsaina etsika ara-kolotona efa niomanana ireo artista ireo mpanakanto mandrindra ny maha-malagasy ho hitatsika ety anoloana avy hatrany dia mampiantso azy ireo fa mialohan'izay ho mariky ny fifampiarabantsika dia ara hitehaka mafy be ntsika tompo plasika mivavy mankasitraka tompoko Prime Minister itu? Oh, bisa mula presiden saya kira, mana bisa mula kira. Sama-sama,
Amigo,
Iara-entana isika aneo hevitra tongava ary mandray anjara entony karapanondrom-pirenena mahamalagasy ahy fanazavana fanampiny 034 49 555 97 nosy malagasy ary ny-pirenena sy lova ho an'ny tarana. Les îles éparses appartiennent à Madagascar dia aleo hiverina amin'ny gasy ny taniny. Aleo hiverina aminay ny taninay. Mahaza mianto amin'ny université zany mba hiverina amin'ny malagasy rehetrarehetra zany ny tany. Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobia 1 desambra 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 heures maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy malagasy ianao iara-entana isika aneo hevitra tongava ary mandray anjara entony karapanondrom-pirenena mahamalagasy anao fanazavana fanampiny 034 49 555 97 nosy malagasy ary ny-pirenena sy lova ho an'ny tarana. Les îles éparses appartiennent à Madagascar dia aleo hiverina amin'ny gasy ny taniny. Aleo hiverina aminay ny taninay. Mahaza mianto amin'ny université zany mba hiverina amin'ny malagasy rehetrarehetra zany ny tany. Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobia 1 desambra 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 heures maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy ianao iara-entana isika aneo hevitra tongava ary mandray anjara entony karapanondrom-pirenena mahamalagasy anao fanazavana fanampiny 034 49 555 97 nosy malagasy ary ny-pirenena sy lova ho an'ny tarana. Les îles éparses appartiennent à Madagascar dia aleo hiverina amin'ny gasy ny taniny. Aleo hiverina aminay ny taninay. Nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobia 1 desambra 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 heures maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy ianao iara-entana isika aneo hevitra tongava ary mandray anjara entony karapanondrom-pirenena mahamalagasy Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobia 1 desambra 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 heures maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy ianao iara-entana isika aneo hevitra tongava ary mandray anjara entony karapanondrom-pirenena mahamalagasy anao fanazavana fanampiny 034 49 555 97
nosy malagasy ary Pyrénées sy Louvain Tarano. Les îles éparses appartiennent à Madagascar et à l'eau ivirina amin'ny gasy ny tany. Aloha ivirina aminay tany. Nosy malagasy amin'ny taonivitra ao ho tanterahana ny alatsy sy hitanala folo ary ny alaby raika amin'ny décentrasika folosoan'ny voary izao manomboka amin'ny 6 heures maray eny amin'ny centre de conférence internationale Umbato. Malagasy ianao hiara-entana isika anio hevitra tongavany mandray anjara entony karamanondro pirenena maha malagasy. Fanazavana fanamana 034 49 555 97. Nosy malagasy ary Pyrénées sy Louvain Tarano. Les îles éparses appartiennent à Madagascar et à l'eau ivirina amin'ny gasy ny tany. Aloha ivirina aminay tany. Dinika nosy malagasy amin'ny taonivitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sy ny talata folo ary ny alaby raika amin'ny folo décentrasika amin'ny folosoan'ny voavy izao manomboka amin'ny 6 heures maray eny amin'ny centre de conférence internationale Umbato. Malagasy ianao hiara-entana isika anio hevitra tongavany mandray anjara entony karamanondro pirenena maha malagasy. Fanazavana fanamana 034 49 555 97. Nosy malagasy ary Pyrénées sy Louvain Tarano. Les îles éparses appartiennent à Madagascar et à l'eau ivirina amin'ny gasy ny tany. Entana isika anio hevitra tongavany mandray anjara entony karamanondro pirenena maha malagasy. Fanazavana fanamana 034 49 555 97. Nosy malagasy ary Pyrénées sy Louvain Tarano. Les îles éparses appartiennent à Madagascar et à l'eau ivirina amin'ny gasy ny tany. Aloha ivirina aminay ny tanynay. Sika tokoa misy basy ilay tokony hiady azy. Mahazaho mianatra amin'ny université mba hiverina amin'ny malagasy rehetrarehetra zany ny tany. Dinika nosy malagasy amin'ny taonivitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sy araka hitsangana isika to. Tompolasy tompovady tena tany teny tony tany tony. Itony tany tony dia naorin'Andriamanitra tamin'ny tony teny tony zany hoe tsy misy tony tany tony raha tsy misy tony teny tony. Ny tenitenen'ny tena raha tena tenenina fahatany fa dia azo antoka fa tena teny tony tany tony. Itony tany tony naorin'Andriamanitra tamin'ny tony teny tony zany hoe mihaja ifanolorana ny voninahitra ifanomezana. Madagasikara dia manana ny asiny, manana ny satana, koa melohana ny boan'izao fotoana izao dia hiaraka iretina ny hira-pirenena isika.
mahazo toerana ary sika tomboky lahy sy tomboky vavy ry atapitsatroko ilay ny arin-dosy ry andohatendro nylay arisaina ny voalohanteny dia manolotra ny teny fiaravana ho antsika rehetra koa ny fiaravana atolotra ho anareo tomboky dia atao tahaka ny aravan-dravolana ka nao tsinana na feno manana dia mitoetra ho tifolaky ny tahotra safa vola fotsy satria volana ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana kosa dia tahaka ny safa volamena ka mifanatrika mahay mifanotrina mifanakaiky tsy mifandesoka ary nalasa azy mbola samy mandiratra ihany araba tomboky lahy finaritra tomboky vavy rado arively no tonian-danonana amin'ity anio itya momba ny dinika ny nosy malagasy koa ny varina milon'olona andoha seva tomboky ngolana pitakady ny tamamandreny ny etapony vatony ny ampangan-dafitany fa ny tena kosa dia mian'ilay fitenina manao hoe lambalandy atolotry ny manampanahy zao ka asamboky fa manajay teny ny mena ka mahasolanga fa raha tsy nomena kosa dia mahajoko mialatsiny aho raha ivolana imasonareo ray aman-dreny roa vola amin'ny tany ny sokobetoa ray ny mitoko saranga amin'ny teny ny zandryzany manaimba malasana ary ny andiam-bavilanitra izay kitapo ny finosana koa mialatsiny tomboky lahy miala fondro tomboky vavy tenibohatra nefa tsy mihoatra nakaratra lembalemba tsy mihoatra nempony tany tsy mihoatra ny lanitra avy tsy mihoatra n'andriamanitra koa n'andriamanitra ny dera ny saotra ny voninahitra ny aja zay efa azy atraika ho aza mandrakizay amin'ny taranao na lovalo aparakatsakatsaka aparajobojobo ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana irariana ahita ny hevitra faratra kosa mba hiadana ny ambany lanitra ny folo alon-da zay tandroka ary ny vozona tsy aratra ny atanantena tsy ho faty ny atanany olona dia mitafika hitondra babo amin'ny tanàna tsy lefalahy ary sika rehetra manatrika izao fotoana an'izao dia tsy hainy tsy irarosoa engany nareo ho tahaka ilay mpandalo mitelina fary ny baby akondro miloloto amin'ny teny manao vato mamy aposy ka ho zay rehetrena totaony ho mamy avokoa izay no hoe fa ela tsy azo nololovapotsiny fa izao antony mahavory antsika izao ankehitriny isy ny fandaharam-potoana ny amin'ity anivitya dia voalohany dia ny oronantsara fanadiadiana mahakasika an'izay momba ny nosy malagasy izay aorinan'izay dia isy ny sehatra ara-kolotsaina manaraka izany dia isy ny famelabelarana momba ny diniky ny nosy malagasy ary farany dia ny kabary fanokafana ny dinika ny nosy malagasy zay ho tanterahan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement aorinan'izay dia misy ny fiarahana miala etaeta dia miverina eto indray ireo mpizaika aorinan'ny fiaraha-mila etaeta dinika tanteraka mahakasika izay ho tanterahana eto izay raha tsy hivina dia mitsinjara ho vomera efatra dia misy ny vomera ny fivelomana malagasy dia misy ny vomera ho an'ny taranaka ny fandimby eo ihany koa ny vomera ny fandripahalemana ary farany ny vomera ny fiandriana-pirenena koa tsy ataontsika lany be misarotro ny dinika ka tsy tandany mba ho tohizana fa ho ataontsika laikerany mamo dia manatitra ny teny fisaorana ho atsika rehetra nanohina ny antso isan'izany ny androm-panjakana rehetra eo ihany koa ianareo fiarahamon'ny pirenena ny ray aman-dreny ara-drazana ny antoko politika ny sehatra tsy miankina tsy noadina ray ihany koa ireo hoe tsiry dimbin'ny felana misandrahako tao mitsiritsiry vony mamokona vo velomaso fa ho dimbiny efa mandazo dia ianareo mpianatra eny amin'ny lycée sy ny université izay tonga manatrika amin'izao fotoana an'izao ankasitrahana tomboky ny fahatongavanareo ankasitrahana ny ambora fananajanydrazana sitraka minaty fananafiny velona ny tavolo miredena azy ankafiza ireo mpalalazy fa navonjy azy tamin'ny fotoatsarotra koa ataontsika ady voay mamamanikirijavolo izy ty tomboko avetrany dia ny voamasony mpitsirina izao ary sika dia iroso amin'ny oronantsary fanadiadiana momba an'izay nosy malagasy zay ho amin'jerefinaritra ary sika tompoko ny atao hoe nosy araka ny famaritana iraisam-pirenena dia izay tany voajanahary ho didin-drano na ranomasina ary tsy difotra rehefa miakatra ny rano
mahafeno ireo fepetra ireo ny telo amin'izy nosy malagasy efatra dia tsy iza fa Europa, Juan de Nova ary Glorieuse. Ireo anarana vahiny ireo no voatana an-tsoratra hatramin'ny nametrahany Europeana azy. Portugais, Anglisy, Frantsay. Fa taiza isika malagasy? Dia azo inona ve hoe tsy nisy mihitsy mpiandrika vezo na mpanjony sakalava nivohiny lakampiara misy ilay raha teo ka tsy nandalo tamin'ireo nosy kely ireo na indray maraina aza anjato taona maro ny alohan'ny nidirany Europeana ny ranomasina Indiana? Noho izany indrindra no nikaroana izay mety anarana malagasy ny antsoina ireo nosy ireo. Nosy sambatra no Glorieuse, nosy kely no Juan de Nova, nosy bedimaky no Basas da India, nosy ampela no Europa. Tsara ho fantatsika fa ny nosy ampela na Europa 370 kilometatra avaratra andrefan'ny Toliary no lehibe indrindra satria manana velarantany 30 kilometatra toradroa. Ny nosy kely na Juan de Nova no akaiky indrindra ny tanibe Madagasikara raha 50 kilometatra fotsiny avy eo Tamborano. Ny bedimaky na Basas da India dia vondrombato tsy azon'ny olombelona anorenam-ponenana noho izy safotra no indroa isanandro. Ny sambatra na Glorieuse kosa dia akaiky kokoa ny nosy be sy ny tanjona bobaomby antsointsika hoe Cap d'Ambre. Raha ny 2 aprily 1709 no vita soni ny accord de coopération teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara, indrindra ny fanafoanana ny lalàna tamin'ny 9 aogositra 1709 nanambarana ny Madagasikara ho zanatany Frantsay. Ny omalin'io kosa 2 aprily 1709 no esorin'ny fanjakana Frantsay tsy ho isan'ny Madagasikara ireo nosy efatra. Naverina nodinina ny accord de coopération Frantsa-Madagasikara tamin'ny 4 jiona 1709. Novalian'ny Frantsa avy hatrany ny 12 Jolay 1709 izany raha namaritra ny zone économique exclusive na ny ZEE manodidina ireo nosy efatra izy. Nahazo rariny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara noho ny fehinkevitra 430 tsipika 190 laniera-ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tamin'ny 12 Desambra 1707 izay manonona ireo nosy efatra ireo ho nosy malagasy. Miverina antondresaka eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara ny nosy malagasy hatramin'ny fionan'ny filoha rotonta tamin'ny 20 Mey 2012 izay nanambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa raharam-piandrianam-pirenena ho an'ny malagasy ireo nosy malagasy. L'appartenance des ISEPARS est une question d'identité nationale. Je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des ISEPARS à Madagascar. Sumena no ficasse cara, ti que não
izao tikanao narovitamba fotsy maisomena igasikara tikanao natoy izao tikanao narovitamba foko maromaro no mifangaro tsy miady hafayany ny malagasy tsy mifanafy hilamatry hoany malagasy foko maromaro no mifangaro tsy miady hafayany ny malagasy tsy mifanafy hilamatry hoany malagasy Inufa ianauna laidusi gasikara inau azanime iwispa aisanau iwispa rutika iwispa aisanau iwispa rutika Inufa azaruna inanana Simana Lucy, Gasigana, Hooray, Rosima, Kiwispa, Hazina, Kiwispa, Mina Isaka, Kiwispa, Marina, Kiwispa, Mina Isaka, Simena, Gasigana, tikanao natoy izao tikanao narovitamba foko maromaro no mifangaro tsy miady hafayany ny malagasy tsy mifanafy hilamatry hoany malagasy Inufa ianauna Naidusi Gasigara Inau azanime Iwispa Aisanau Iwispa Rutika Iwispa Aisanau Iwispa Rutika Inufa Sapiteki Sainamafran Gasigara Shatana Zanatani Zanataka Hooray Iwispa Ulikonari Samai Iwispa Andawa Sangata Iwispa Aisanari Samai Iwispa Andawa Sangata Iwispa Aisanau Iwispa Grazie tokoa ahitany gasikara mamitsika tia fahasambarana Hela zaye hela zaye hela zaye hela zaye Hela zaye, hela zaye. Lugu kwa be sigo ke zaiga ba marabe
Ramaso tsy mahita amin'izany efa andrina, raha fotsy topoka amin'izany efa avokavoka, ary raha tamina tsy tehaka ny tarika salala efa faladia, asitsika tehaka ny revidrevitra teto ny tarika salala. Ny lalana ho ny misy sisiny, ny kodoro ny misy sesiny, ny loka ny misy sosiny, ny nify ny misy sosiny, ny lakana ny misy sosana, fa ny teny dia misy sasiny. Rehefa misy ny sasiny, tsy maintsy misy ny setriny, ka setriny izay efa voalaza amin'ny tarika teo dia mahatsiaro ilay fomba fiteny manao hoe fahinona indrindra ny karazan-tany nitsangananao. Nitsangananao ery andro lasa, ny andro lasa ny pitany hoany ny zava-boakasa, ny zava-boakasa ho lazaiko anao hoe ny amin'ny anio dia tsy ninona tsy akory fa ny amin'ny nosy malagasy. Tsara ny mahafantatra ny momba n'izay nosy malagasy zay, ary isy ny famelabelarana hoentina amintsika eto ho omena ny tompona andraikitra ho raisitsika mitehaka amin'ny revidrevitra izy ireo tompo. Prime ministre lehibe ny gouvernemanta, tompoko lasy sy tompoko vavy voalaniny etony, azay naraka ny laharam-boninahitra sahazanareo tsirairay avy. Salama tompoko. Ampanetretena lehibe no ijoroana manoloana antsika mianakavy amin'ny anaran'ny comité scientifique nampiandraketina ny fanomanana izao fikaonan-doha am-pirenena izao. Raha tsy hevina fohy dia ny volana aogostra 2024 no ny atomboka ny asan'ity komity ity, rehefa nanapaka ny filakevitry ny ministra fa atsangana ny sehatra ny fanakalozan'ny olon-tsotra sy ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena sy ny any am-pielezana. Sehatra natao hanangonana ireo atotan-kevitra rehetra mahakasika ireo nosy malagasy efatra izay ifanolanana amin'ny Frantsa.
tao anatin'izay efa bolan'izay dia maro ireo tahiry sy atota-kevitra voangona ary mbola mitoy izany asa fikarohana izany mandraka ankehitriny. Antenaina fa tsy ho latsa-danja amin'izany ny vokatra ho azo amin'ity dinika anosy malagasy ity. Ho lava resaka raha ho tantsaina eto ireo vokatry ny fikarohana natao, fa ho tsongaiko manokana eto ny nahazoana ohatra ireo anarana malagasy ampiasaina ho an'ireo nosy ireo izay efa nitantsaina tamintsika tamin'ny oroana tsara ny arahana nijery teo. Ho singanina ihany koa ny vokatry ny fikarohana natao Andriamatoa Razoarin'olo Randrembovonjy taleny artsivam-pirenena teo aloha. Izy no nahafantarana fa ny Portugais no nifanerasera tamin'ny Malagasy nanarakaraka ny Arabo. Tamin'ny taonjato faha 19 no nisiny izany fifandraisana izany. Ny Portugais no nametraka ireo anarana hoe Roan de Nova, Europa sy Bassas da India. Ny nosy glorieuse indray izay vondrana nosy fantatra hatramin'izay hoe nosy sambatra dia ny frantsay no nametaka azy tamin'ny taona 770. Kisendrasendra ihany no nisiny izany fifandraisana izany, sambo rendrika anatsipin'ny alin-dranomasina tamin'ny sisitany, fialana vizana famatsiana ny sambo alohan'ny dizy nataon'izy ireo lavidavitra nakany Inde. Tataoriana dia varotra no antony fifandraisana tamin'iny moro ny avaratra andrefany nosy iny. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha 7 dia napiditra fomba vaovao amin'ny fifandraisana tamin'ny Malagasy ny Portugais. Tsy inona izany fa ny fiezahana ampiova azy ho kristianina. Tsy naomby anefa izy tamin'izany na tany anosy na tany Boina sy Sady avaratra andrefana. Kanefa na dia tsy tsara loatra aza ny fifandraisan'ny Tatsambo mpivarotra sy ireo mpitory fivavahana kristianina tamin'ny mpanjaka Tsimamo tao Boeny ary ny mpanjaka André Mazoto tao kaikaiky ny Onimangoky, ny mpanjaka Sampla tao Kasany, ny mpanjaka Kapitaka tao Manambola, dia tsy mibodo ireo nosy ireo ho zanataniny ny Portugais satria fantany fa ireo nosy ireo dia fandehanan'ny mpanjony teratany sy ny mpanjaka Sakalava fa tsy tany foana na Terae Nulius tsy akory. Maro ireo fanontaniana, fanamariana, tsikery, sosikevitra samihafa izay nampitaina mivatana tamin'ny komity siantifika na hita sire tamin'ny alalan'ny gazety na hainao manjery. Nanampy be be ary nanafaingana ny asa fanangonana ireo tambajotra tseratsera isan-karazany. Ankasitrahana eto ihany koa ireo tsara sitrapo, nizara tsy ampiambambana ireo traikefa nananany ary nanaiky ny ifanakalo hevitra tamin'ny komity. Nenga tamin'ireo atota-kevitra voangana ireo ary sy ireo fanontaniana ary faneho-kevitra maro samihafa no namaritana ireo loha-hevitra matoa-kevitra izay hatolotra hodiniana amin'ity fikaonan-doha-pirenena ity. Enoina ny feno rehetra ho tsongay ary aravina ireo hevitra mafonja na hevitra vaovao afaka hanamafisana ireo atota-kevitra efa eo ampelantanana. Izay no tanjona napetraka amin'ity fiaonana ity. Toy izao ary ny fomba fiasa mandritry ny 3 andro hanaovana ity dinika nosy malagasy ampitao ny hevitrao ity. Aorian'izao lanonam-panokafan'izao rehefa avy miala etaeta isika mianakavy dia ivelona ato amin'ny efitrano lehibe ny mpizaika amin'ny 12 sasany. Ao no ampitaina amintsika ireo toromarika mikasika ny atrikasa sy ny efitrano anatotosana izany atrikasa izany. Miisa 4 ireo atrikasa napetraka ary noezahana ifandraika amin'ny vatana amin'ireo nosy
sy ny fiainan'ny mponina andavanandro ny lohahevitra hodiniany. Ny lohahevitra voalohany dia mahakasika indrindra ny fiveloman'ny malagasy miankina amin'ilay atao hoe toe-karena manga. Hodinianao amin'izany ny asa famoronana asa amin'ny sehatra manodidina ny ranomasina sy ny morontsiraka, ny fanjonoana ara-drazana sy industrialy, ny fitrandrahana sy fanodinana ny arena naty sy ambany ranomasina, ny fitaterana olona sy entana an-dranomasina, ny foto-drafitrasa toy ny seranatsambo, ny fanamboarana sambo, ny famatsiana solika, ny fizahan-tany an-dranomasina sy amorontsiraka, eo ihany koa ireo vokatra azo avy amin'ny ranomasina sy ny sakafo ny hazan-dranomasina. Mbola hodinianao amin'io atrikasa voalohany ihany koa ny fiompiana an-dranomasina, ny arena ambany ranomasina toy ny solika sy ny entona fandrehitra, ny angovo avy amin'ny rivotra sy ny onjan-dranomasina, ny tombontsoa ho an'ny toe-karem-pirenena toy ny lafiny etra sy ny arikarena sy ny famokarana izany. Ny atrikasa faharoa dia voamiera ho an'ny taranaka mifandimby, ifanakalozana kosa momba ny tontolo iainana sy ny zavaboary ary ny fiarovana azy ireo, ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiomanana amin'izany, ny farid-ranomasina sy ny arena olovain-jafy ary ny anaran-tany izay efa natsika tamintsika teo. Ny atrikasa fahatelo dia ny voamiera ho an'ny fandriam-pahalemana. Ho resahanao anatin'izany ny fiarovana ny sisintany sy ny farid-ranomasina, ny fiarovana, ny ady amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna, ny fivezivezena malalaka an-dranomasina ary ny fiarah-miasa amin'ny firenena manodidina. Ary farany ny atrikasa fahaefatra dia isahana ny lohahevitra fiandrianam-pirenena, lalàna, fifandraisana iraisam-pirenena ary ny geopolitika. Anio tolakandro ary dia samy hamonjy ny efitrano misy ny atrikasa nosafidiny avy ny mpizaika. Mitohy ny talata maraina izany atrikasa izany. Ny tolakandro ny talata kosa dia hanolotra ireo fehi-kevitra tapaka isam-bahomiera ny mpampakateny, aravina izay fehi-kevitra voangona izay, alohany anolorana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny antanatohatra. Izay no ela tompo-pilasy tompo-pivavy ho faranako eto ny fandraisako fitenenana fa dia manolotra sady ny fisaorana amin'ireo hevitra sy fomba entiny tsirairay avy ampahomby ity dinika ity. Alohan'ny tena maranako ny fandraisako fitenenana angamba dia mampita afatra ihany sao bekibo nandefa afatra tamintsika ny professeur Raymond Ranjeva izay mbola tsy eto toerana amin'izao fotoana izao fa mbola mamita iraka any ampitan-dranomasina. Ny professeur Raymond Ranjeva moa dia fantatsika efa sady mpikambana ao amin'ny komity siantifika no mpikambana ihany koa ao amin'ny délégationna malagasy izay ny fampiraharaha tamin'ny frantsay tao anatin'ny vahomiera arakasa iombonana amin'ny frantsay. Zay ny hoe la tompolahy sy tompivavy fa dia makasitraka anareo andramatoa premier ministre, tompolahy sy tompivavy naharitra neno anay ilaka sotra tompo. Tolorana fisaorana Andriamatoa Eric Ratsimbazafy, solotenan'ny mpizaika nitondra an'izay torohay sy famelabelarina momba ny atrikasa izay ho tanterahana mandritry ny anteloana eto. Tompokilasy tompokivavy, tsiriry miorika akanga amin'ny valana, tsiriry manitra tian'olombelona, korany tsiriry fitifitra sy ny akanga fisambotra aza mamina indrindra sy tiam-bahoaka, maika fa ireo nosy malagasy izay tsy ho tompony mangatakatony isika fa vonina tanteraka miametraka ny amin'ny fijoroana antsoina hoe fanahy-pirenena satria izay mitambatra vato, izay misaraka fasika ary ny firaisan-kina ny hoery ampijoroantsika n'izao fanahy-pirenena izao. Ao anatin'izay rehetrarehetra nefa dia isy ny sehatra erahana amin'ny Rakoto Fra Junior mba atsiaro tonga antsika omona aminaina. Omentsika zareo ary ny sehatra. Raisitsika mitehaka amin'ny revidrevitra zareo tompoko.
rano manakasina tokoa mantsy no asinina dia miasikasina no manakasina ka hoy amintsika menakavy manao hoe misaotranao araha fahendrena fa miasikasina tahaka ny asina bato mitendry miasinao ka nanasina indrindra sy miasy bahoaka aza tsy miasikasina no miasiny izay nosy malagasy koa izao fotoana izao dia manana ny toniany avokoa aorianan'izao fotoana izao dia iroso amin'ny tsaingoka sy boka isika ho felana etaeta isy ny lamina izay apetraka ka misy ny tompona andraikitra amin'izany raha matoa Virginie hitondra ny fanazavana amintsika rehetra misaoratomboka. izay no lanonam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy izao fokaonandoa iombonantsika ety amin'ny CCI Ivato izao isaorana antsika rehetra hatrany amin'ny fifandrimbonana sy ny fandraisana anjara amin'izany fifanontronana izany aoriny izao fotoana izao avy hatrany isika dia hiatrika ny fialana etaeta ary 30 minitra ao aorianan'izay dia hiverina ato anatin'ity efitrano malalaka ity iroso avy hatrany amin'ny fandaminana ho an'ireo olona rehetra na iza maniry te handray anjara amin'ny fokaonandoa ato anatin'ity efitrano ity no izarana ny fitaovana rehetra ho ampiasaina mandritra izany fokaonandoa izany sy ny hevitra rehetra sy ny famenona ny taratasy ahafahanao miditra ny anatin'ny asam-boaniera izany noho izany dia hiatrika n'izay fialana etaeta izay isika amin'izao fotoana izao afaka 30 minitra isika miverina eto hiatrika izay fandrindrana izay isaorana isika rehetra amin'ny fiarahamientana misaotra amin'ny fanarahana amin'ireo toromarika isan-karazany fa mialohany izany amin'ny mahamalagasy atsika mba tsy homonamonaina isika dia hiara-entanentana sa ahoana zany ve sa tsy zany anao fanehoan-kevitra isika noho izany mila mientana tsara ny fo anatin'ny fifaliana anatin'ny firahalahiana lamako ataovy mafy moa e lamako avereno atambaro eny ary mankasitraka tompo kilasy tompo vavy manasanareo ampanajana ary hiazo ny sehatra fialana etaeta izay tsy lavitra vao mivoaka ny varavarana dia avy hatrany dia ao misy tompona andraikitra miandry sy miandraikitra izay sotra tompoko Ça va? Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy 9 ny talata 10 ary ny alarobia 2 Desambra 2024 avy izao manomboka amin'ny 7h maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato malagasy ao malagasy ianao hiara-entana isika aneo hevitra